La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ni fampalalamba bawiarano ni soc à vitre. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, Manulcho anao ni fampalalamba bao. Safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor. Manulcho anao ni fampalalamba bao. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tafita amin'ny kanina 7-20 miparian'i Madagasikara taorian'ny fandresen'izy ireo ny ekipany Guinée Équatoriale androany tetsy amin'ny kianjan'ny vodivorona. Sambany teo amin'ny tantaran'ny kitra malagasy no nisen'izany. Nitanterana tamin'ity andrano ity ny famotehana ireo basy tsy ara-dalàna sy tratrana andritry ny hetsika fampandriana fahalemana manerana ny nosy. Fanehoana ny finiavan'ny fitondram-panjakana hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny anton'izany. Volavolan-dalàna miisa 7 ary tolo-dalàna iray miampy ny fandiniana ny LFI ireo ny miandry ny solombavamboaka eny Tsimbazaza mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Nitanterahana androany ny fizarana ny fanomezana ho an'ireo tsara vitana nandritra ny lalao quiz school izay nikarakarain'ny Cool TV FM. Afaka ho tany fanomezana ireo mpandray anjara Valomenada raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena 12 no maty araka ny antotanisa vonjomaiky nandritra ny loza voajanahary tany Aode. Maro ihany koa ny foto-drafitrasa simba nandritra ny zany. Nadidindreo aranao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga sondray eto fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anbotsika ny vaovao tafita amin'ny kanina 7-20 ny baren'i Madagasikara taorian'ny fandresen'izy ireo ny ekipany Guinée Équatoriale androany tsesy mikanjany vodivorona sambany teto amin'ny tantarany kitra malagasy no nisiny zany. Henri Florian teny toerana. Tsy afabela nanoloana ny ekipa pirenena malagasy Barreau de Madagascar ny ekipa ny Guinée Équatoriale nandritra ny lalao miverina nitanterana tetsy amin'ny kianjan'ny votovorona androany tolakandro. Nanjakan'ny malagasy tanteraka ny indri-dalao teo ambony kianja indrindra fa teo amin'ny fanafiana. Tsy naharaka ny hafanganam-pandehan'ny Rijiva sy Vaovim-Paulin ny vodilarina vahiny. Tany amin'ny minitra faharoa amby efapolo napiditra baolina ny malagasy tamin'ny alalan'ny Jiva tolotra avy amin'ny Vaovim-Paulin. Io isa ray no tsy misy io no nentondrotony tany ala sasatra. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena indrindra fa teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy no hiatrika kanina toy izao i Madagasikara. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa ny amafatrany ny fanafiana ho an'ny malagasy teo amin'ny minitra fahenina amin'ny 70 na ny vapelalao ny mpanazatra Nicolas Dupuis nanolo ny faneva imana napitra ny William Gros. Tetsekilany nanafika hatrany ry zareo Guinéanina fa tsy navaky ny vodilarina malagasy. Io isa ray no tsy misy io ny libatany malagasy ny fandresena tamin'ity lalao androany ity. Mbola misy ihany ny lalao roa hafa teny Barreau de Madagascar izay iaona amin'ny ekipan'ny Soudan sy ny lalao miverina
eo ny amin'ny ekipa ny Sénégal. Na eo aza izany, efa tafitany amin'ny kanina 7-10 ny Barea de Madagasikara, taoria ny fandraisen'izy ireo ny ekipa ny Guinée Équatoriale ny tolakandro teo. Sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy. Izay ny amin'ny fanerahany ango vaovao voaraiky io hariva io dia nisamborany mpitandron'ny filaminana teo amin'ny lalam-pirenena fafito Taoka Robin ipety Rakotoniaina. Mbola mpandrasana ny fanamafisam-baovao afan'ny mpitandron'ny filaminana mompanao gazety ankehitriny mipetraka ihany no fanontaniana hoe misy idirana amin'ilay fikonokononana fananganana fanjakana ao anatin'ny fanjakana ve ity fisamborana ity arahana ao anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa mitoy an'izay raharaha izay. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia nitanterahana tamin'ity androany ity ny famotehana ireo basy tsy ara-dalàna sy tratra nandritra ny hetsika fampandriana fahalemana manerana ny nosy. Fanehoana ny finiavan'ny fitondram-panjakana iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tranga tahaka izao raha ny fanazavana azo Iona Saina. Basy amanjato ny reto nompotehana sy ny torotoroana teto amin'ny parvis Analakely ireto tamin'ity androany ity. Basy izay misy karazany roa ny loharano no azahoana azy ho eo am-pelatana ny mpitandron'ny filaminana. Voalohany amin'izany, ireo tratehaka nandritra ireo hetsika fampandriana fahalemana no tanterahana teto amin'ny tany sy ny firenena ka nahazahoana teny am-pelatanan'ireo olon-dratsy ireo basy. Faharoa, basy no tanana sivily nefa tsy hananany taratasy ara-dalàna ka nosotony ny mpitandron'ny filaminana na ihany koa naterina teny amin'ny mpitandron'ny filaminana. Ity hetsika ity izay tafiditra indrindra anatin'ny iray volana ny famitsoran-kelika ho an'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Marika ny fiandrianam-pirenena sy fanehoana ny finiavan'ny fanjakana iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no antony nanatanterahana izany hetsika izany, hoy ny Prime Ministra lehibe ny governemanta. Voalohany teto an-tantaran'ny firenena naovantsika an'izany satria mila fasahina zany tompolazy tompovavy. Sanatria ny vava aladiny lela, tsy hoe ka misy ny fiarahantsika miasa amin'ny vondrona afrikana fa ny fiandrianam-pirenentsika, ny firaisan-pirenentsika, ny maha-olona ray ato anaty firenentsika, ny mahaisika isika no nandraisana fanapahan-kevitra ny tokony mpitehitsika an'izao fitaovam-piadiana izay hita fa saritsary ny tsy filaminana, saritsary ny tsy fandriam-pahalemana. Ka ny androany dia hopotehitsika izany fitaovana izay ampiasaina amin'ny lalana tsy mety zany. Zany tompolasy tompovavy ny antony nanaovantsika an'izao hetsika zao mba hitondrantsika ny saina maneritreritra amin'ity firenentsika ity fa tsy miray tsikombakomba amin'ny olon-dratsy ny mpitondra fanjakana ka rariny dia rariny tokoa amin'izao hetsika ataontsika zao dia avohitratsika fa zay fitaovana ratsy zany dia hopotehitsika. Potehina miaraka amin'ireto basy ireto ny elanelana misy eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy ho iatran'ny ny Prime Ministra. Ity hetsika ity izay tafiditra ihany koa amin'ny fametrahana amin'ny toerana maizy azy ny kolotsaina malagasy. Sotoavina malagasy ny fihavanana, sotoavina malagasy ny fifankatiavana. Oka reny basy dia ho fitaovana ahafahantsika mampijoro hatrany sy mameminaina zany sotoavina malagasy zany. Ny hery tsy malemy fanahy ary indrindra koa izay malagasy miray hina ary malagasy mifankatia dia fototra ray lehibe ahafahantsika manorina hatrany fiandrianam-pirenena zany, zany fitiavantsika firenentsika zany. Ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, mpikambana teo anivony ny governemanta, solotena ny vondrona afrikanina, ny avy amin'ny komuna Antananarivo renivohitra, ny vaditany, olom-pirenena, isan'ny tazana teny amin'ny parvis Analakely tamin'ity androany ity nanatrika ny famotehana ireo basy. Vinan'ny vondrona afrikanina ny fampanginana ny basy hatramin'ny taona 2020 ho tombontsoa ny taranaka amampara. Antony anatanterahana ny iray volan'ny famitsoran-kelika ho an'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Voalohany teo amin'ny tantaram-pirenena no nanatanterahana ny hetsika toy izao ary fasahiana avy amin'ny fahadinan'ny primatiora kosa ny famotehana ireo basy tsy ara-dalàna. Ialana amin'ny mety ho eritreri-dratsy ka akan-tsokosoko sy karakara indray ireto basy ireto
ampiasa izany ho anna tombontsoa manokana sy androbanina na aminonany mpiray tanindrazana no isan'ny antony nandraisana izao fepetra izao. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny amin'ny hoe aoka tsy hisy intsony ny mpitandro ny filaminana ho tratra amina firaisana tsokombakomba amin'ny olon-dratsy. Ito ny hetsika ho fampandriana fahalemana raha ny fanazavana hatrany, mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Volavolan-dalàna miisa 7 ary tolo-dalàna iray miampy ny fandiniana ny LFI ireo ny miandra ny solombamboaka eny Tsimbazaza mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa izay misokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity Gaëtan Andriatsilavo. Miisa 430 amin'ireo 150 ireo solombavombahoaka tonga nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa teny amin'ny anteny meram-pirenena. Ny fanatsahana araka izany ny isan'ireo ministra sy ny solombavombahoaka. Zava-dehibe ho an'ny firenena nefa ny fivoriana ara-potoana faharoa tahaka izao satria ankinan'ny fiainan'ny firenena ho an'ny taona 2024 amin'ny alalan'ny fandiniana sy ny fandaniana ny LFI na ny loi de finance initiale. Dia anjarany Assemblée nationale no mandany na manitsy na tsy mandany an'izany teti-bola ampanjakana zany satria ny Assemblée nationale dia solony tena mbahoaka satria io vola io dia volam-bahoaka. Raha ny volam-bahoaka dia mila manaiky aloha mankatoa ny vahoaka zay vao azo tanterahana ny teti-bola volavola ny teti-bola io. Dia zay zany anaovana izy hoe loi de finance initiale. Zay zany ny anarany. Dia amin'ny taona vaovao amin'izay zany raha voalany izy dia amin'ny taona vaovao zay tonga dia ampiarina iny teti-bola iny. Efa miroso amin'ny famolavolana ny LFI isika amin'izao fotoana rehefa vonona ny eo anivon'ny gouvernemanta raha ny fanazavan'ny prime ministre tompona andraikitra. Ankoatra ny LFI, volavolan-dalàna miisa 7 ary tolo-dalàna iray no maintsy hodoniana sy olanin'ireo solombavombahoaka na tsy mandritra izao fivoriana ara-potoana faharoa izao. Raha manodidina miasa miandritsika eto dia volavolan-dalàna miisa 7 no efa vonona miampy tolo-dalàna iray. Ny efatra amin'ireo dia volavolan-dalàna vary mangatsika ary ny efatra ambiny kosa dia volavolan-dalàna vaovao efa tafapetraka ao amin'ny birao ny anteny meram-pirenena. Ankoatr'ireo dia misy ny mbola ho avy ary ny vodena moa tsy maingy aloha ka inona sy antenaina fa ho avy tsy hoe ny volavolan-dalàna fa iny teti-bolam-panjakana 2024 izay ivo izao fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa fanao ny anteny meram-pirenena izao. Manentana antsika rehetra mba hay-andanina ny ahatongavana sy hay-andanjalanjana andraikitra miandry na dareo raha ny fifandrafia-potoana dia ny fampelezan-kevitra sy ny fotoam-pivoriana zany. Ny raharaham-bahoaka sy ny raharaha-mpanjakana rahateo tsy afa-miandry fa mitohy hatrany ary fiarovana voninahitry ny androm-panjakana mametrahany mpifidy atsika tsy maintsy arovana lalandava. Misaotra tompolahy, mankasitraka tompovavy. Ambarako ary fa nisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa fanao ny anteny mera amin'ity taona 2024 ity. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia nafanahatra ny fandraisan'ny vahoakan'ny kandida laharana fa 13 Andro Rajoelina tany amin'ireo distrika telo namarana ny fampelezan-kevitra tany amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy Omaly Yves Richard. Ny distrika ny Maheva tanàna maro voisan'ny Kazobe namarana ny kandida laharana fa 13 Andro Rajoelina ny fampelezan-kevitra tany amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Fotodrafitrasa sy tetika asa goavana maro nampanantenainy ny kandida ny distrika ny olalovany. Ankoatra ny fametrahana toeram-pidiovana sy fahadiovana ary EPP manara-penitra ho fanatsarana ny fampianarana, isan'ny songadina ihany koa ny ady amin'ny fanafoanana ny fanondranan'omby mivoaka eto Madagasikara. Ombitsika angalariny zalahy. Dia rehefa angalariny dia ondrony any apita avy. Dia zao nataontsika. Voatonga eo amin'ny fitondrana. Tonga dia foanana tsy misy ombitsony mivoaka eto Madagasikara fa ny ombony malagasy dia hoan'ny malagasy dia mamena ny vitokombana tokolasy tokovavy. Miantson'olo-pirenena tsy ankanavaka indray anjara ary an-datsabato ny kandida laharana fa 13 Andro Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany. Isan'ny fanamorana ny dingana ahafahan'ny olo-pirenena misoratra anarana anatin'ny listim-pifidianana raha ny fanazavana.
dia ny rapitso a dia makanaisana amin'ny fokotany dia jerevy hoe aova igny anaranareo sa tsy ao raha sanatika tsy ao ny anaranareo dia makanaisa ao amin'ny QG any Andrajoelina dia ampininareo mba ahafahana misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana dia alaina ny anarana sy ny adresy a dia maka certificat de résidence tsika tsy angalatra fa mba ataontsika amin'ny fomba manaraka ny lalàna mba ampidirana anareo a ao anatin'ny lisy mpifidianana. Njoro anohana ny kandida laharana fa 17 Andro Rajoelina ihany koa tamin'ity androany ity ministra ny fanajariana ny tany teo aloha natrondra fidimanana sy ny fikambanana be ny tanàna maro eto Madagasikara. Andotsika hiaradia amin'ny olona mety hampandroso misy fotodrafitrasa izay napetraka ary mifatanay an'izay fotodrafitrasa efa apetraka izay a natonga anay fa maha-olo-pirenenantsika tsara avy amin'ny maha-olo-pirenenantsika amin'ny maha-olo-pirenena ny tenako amin'ny maha-olo-pirenenan'ireo commune maro eo Madagasikara izay tsisy nijery hatramin'izay izay kosa ho ihany maharesy lahatra ny tenanay. Itoetrany ny fampelezan-kevitra ataon'ny kandida laharana fa 17 Andro Rajoelina manerana ny Madagasikara raha ny fanazavana. Izay na hotetezana raha mola vilana tetikasa sy fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny toetany sy ny filanimponina ny distrika ahafahana mametraka ny tena fampandrosoana tsy mitanila ho an'ireo faritra maro eto Madagasikara raha ny fanazavana. Lafa mavao hafa kosa indray dia naneho ny fahavononany ihany ny tontolo iainana eto amintsika sy hanaja ireo fifanarana iraisam-pirenena maro manodidina izany ministry ny tontolo iainana nandritry ny fandraisam-pitenenany hitany amin'ny conférence de Londres andiany efa efatra gaetan Andriatsila. Miasimba ny tontolo iainana eto amintsika, mialany tamingana ihany koa ireo zava-maniry sy zava-mananaina izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Farany teo, raha dia tamisy ray alina no sarina tany Antsimandrefana Nosy saika ahondrana ny tsokosoko. Manana didy iaro ny tontolo iainana misy azy ny tsirairay avy ary manana ndraikitra amin'ny fiarovana sy ny fiadiana amin'ireo mpanondrana ny tsokosoko ireo harem-pirenentsika. Notre challenge c'est de pouvoir garder dans leur habitat naturel toute espèce sauvage, surtout fanambo napetrakay ny amela ao amin'ny toeram-ponenanay ireo karazam-biby ity, indrindra ireo atahorana olany tamingana. Fomba ahoana no ahafahana manantanteraka izany? Paikady maro no notazomina ary efa miroso amin'ny fanantanterahana azy. Ireo paikady ahafahana mitahiry, miaro ary mitantana amin'ny toerana voafaritra dia tsy maintsy mitsinjo ny maha-olona. Arak'izany, tsy maintsy mikendry ny ahazon'izy ireo tombotsoa izahay. Amin'ny alalan'ny fitrandrahana ny vokatra izy ireo ka hanome ny vidiny ara-drariny. Ohatra amin'izany ny raketa sy ny mangahazo ary ireo vokatra hafa. À fort prix rémunérateur sur le marché, telle la figue de Barbarie, raketa gasy, le manioc, etc. Raha tsy ivina, ny faraika amby folo sy ny faharoa amby folo ny volana oktobra 2024 lasa teo no nitanterahina ity conférence de Londres andiany faha-efatra ity. Fotoana nanamafisana ministra tompon'andraikitra ny fahavononany, iaro ny tontolo iainana eto amintsika sy ny fahavononany hanaja ireo fifanarahana iraisam-pirenena maro manodidina izany. Olona enina kosa nalaina am-bava ny taorian'ny tranga fakana-keriny ilay tompon'ny pharmacie principale teo anoloan'ny trano fonenany sabotsy lasa teo. Na izany azy, tokony ametraka fitoriana ny fianakaviany hoy ny mpitandro ny filaminana Gaetan Andriatsilavatra. Taoriny ny tranga fakana-keriny n'ilay tompon'ny pharmacie principale antsoina hoe Sabirmolo teo anoloan'ny trano fonenany ny sabotsy lasa teo. Nitondra fanazavana ny mpitandro filaminana androany ary nanamafy fa misy enina ireo efa nalaina am-bavany. Manamora kokoa ny fanatanterahana ny fanadihadiana, ny fanampiana avy amin'ireo fianakaviana ny aram-boina raha ny fanazavana. Tena malaina, ngamba matahotra ny victime dia tsy mametraka fitoriana mihitsy. Amin'ny fianakidinam-piana maromaro izay, tsy mitory mety hoe matahotra valifaty na koa mety hoe antony hafa. Fa tsikaritra koa nge dia izao hoe fandoavana rançon nge tsy mba hampahafantarany victime amin'ny manam-pahefany na ohatrinona izay na ohatrinona. Na hoe iza no intermédiaire, tsy misy ne izay. Nefa tena ilaina izany hoe fiarah-miasa fanampiana avy any amin'ireo miaram-bono any polisy-pirenena hitohizana sy ny atratrarana rapida izay navandoza. Isan'ny mampanano sarotra ny fanatanterahana ny fanadihadiana sy ny fikaroham-baovao eto amintsika ny tsy fahampiany fitaovana sy ny oentomanana. Tokony hisy araka izany ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fametrahana paikady mazava ahafahan'ny mponina miaina amin'ny mpilaminana. Misy zavatra zany ataontsika hoe amin'le ataontsika hoe anatin'ny efa eritreritra mihitsy zany hoe tokony mba misy any angamba ataontsika hoe amin'ny fotoana manaraka any mety
misy fomba tsaratsara koa zany ohatra ahoana nafana metre am'zoro ny officier central en police mba ahafana zany mahafantatra avy atrano hoe ohatra ataontsika hoe diatanana tonga de mety hita izy fa am'izao fotoana zao zany le fitaovana biopilatanantsika mbola tsy afana manao zay zavatra ia de miaina am'izay zavatra hita opilatananao zany de renseignement de zay le araky le tinente moa le anisan'izay koa nisy zavatra efa ataontsika hoe anatin'ny fivorina matety zay hoe ahoana nafahan'le olona niarambona fianakaviana niarambona zany iafaka iara-iasa amin'ny mpitandro filamina iaraka iara-miasa amin'ny mpanao famotorana zany atreto aloha mbola tsy nisy fampitam-baovao azo tamin'ny tranga afaka nankeriny teny Ivandriny tsy mbola fantatra ireo nankakeriny ary tsy mbola fantatra ny zavatra takiny sy ny antony nahatonga azy ireo iroso amin'izay fankanan-keriny izay ny vaovao avy amin'ireo mpitandro filaminana izay nijanona teo amin'ny hoe mitoy ny fanadiadiana toy ny mahazatra sy ny hoe olona enina no nalaina ambavany. Watoltanao ndray ny pejiny dokavarotra aoriana zay natatsika mahakasika ny lalao zany karakarain'ny orinasa Star feo ihany koa ny fizarana loka tamin'ny lalao quiz school teto amin'ny Cool TV rehefa aveo ary. Andro iraisam-pirenena andavana ny fahantrana ny 17 Oktobra. Matetika dia tsy voazo ireo sofotra mahaolona. Ireo izay miaina ao anaty fahantrana isan'andro vaky dia te handray anjara mafy amin'ny tetikasa rehetra hoenty miady amin'ny fahantrana. Hisy tolo-kevitra mivaingana ho fampandrosoana maharitra tsy manao ankila-baona izan'iza. Hifampizarana ny 17 sy ny 18 Oktobra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Tongava maro anohatra fanily kiliana ivorona anorina tontolo manaja ny zoa makasina mahaolona. Stylo Bic Cristal hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana naiza ny ampiasanao azy azo antokatrany mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal maharitra. Taloha rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasainy bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra zay tianao Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamam, venez découvrir la deuxième édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trineta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthmconsulting.com. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres.
Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Araky ny hitantsika teo eny ireo prezay izay indray no horonan-tsara raha antsika anio alina amin'ny folo raha latsaka folo eto amin'ny Cool TV. Fa ny anisantsika ny vaovao kosa indray tena natateraka fitokonana tamin'ity androany ity ireo mpiasan'ny orinasa Afakaba iray eny Mandrosoivato. Ny tsy fanatanterahana ny didy izay navoaka ny fanjakana ny fanitsakitsahana ny zony mpiasa ireo ny fototry ny fitokonana raha ny fanazavana azo. Io ny nasaina. Mihamafy ny fitakiana ataon'ireo mpiasa eo amin'ny orinasa Afakaba iray eny Mandrosoivato. Tamin'ity androany ity tsy navela niditra atao amin'ny toeram-piasana izy ireo. Fototry ny fitokonana ny fitakiana ny fialan'ny DRH noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa. Ny antony grevena eto zany tompoko telo taona zay nisin'ity orinasa eto alina ty vao embolana reo olona itadiavinay iongandreo reo nefany tsy manaja zoam-piasa reo zoan'ny aletement zay mijoro zao zao tompoko aletement fa mitovy amin'ny mpiasa rehetra amin'ny fahalalany ny tenanay nrepohanay mpiasa rehetrarehetra reo tsisy dikany tsisy tsy mananjo zany ny mpiasa anatin'ity orinasa ty atran'izay ny orinasa eto alina mahefa mavita ny zoam-piasa manaja ny zoam-piasa ny aletement zany dia tapahany ny jour férian'ny mpiasa ny ataon'ny fanjakana dia tapahany zareo alainy amin'ny supplémentaire daholo sady zavatra rehetrarehetra zany ny fisondrotana karama tsy misondratra ny karama tsy misy tambiny ny ora fiasana amin'ny ora ambony ampanga ary esorina amin'ny karama raha tody tsy fahasalamana ny mpiasa raha ny fanazavana hatrany. Ianao zany raha vao hoe miditra hôpitaly ianao tsy miasa ao anatin'ny société dia tapaka na maty vady ianao dia récupérena amin'ny era supplémentaire ny andro eo amboatra ny razana dia any aloha zany ianao dia fa asorina ny supplémentaire anao mandra-pandevina ny vadinao ny ankizy ray dia mitana masinina efotelo eritserety hoe tokony tsy ho zany no asan'ny masinista ny délégué raha onana foana dia roahana ny délégué. Efa nisy ny didina avoaka ny ministera tompon'andraikitra momba ity tranga ity saingy tsy nisy ny finiavana anatanteraka izany avy amin'ny tompon'ny orinasa. Ireto farany izay tsy nahazo mpanazavana nandritra ny fahatongavan'ny mpanao gazety teny antoerana. Hoatsaraina kosa ny fomba fiasa amin'ny fikarakarana tany hoy ny ministra tompon'andraikitra. Hoatsaraina ihany koa ny fifandraisana amin'ny vahoaka tompon'ny tany sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay ahitana olana maro amin'izao fotoana izao. Araka izany nomena fitaovana ahafahany manatanteraka ny asany ireo mpakasaritany sy guichet foncier. Fanampanazavana. Ny andrasana iova dia mety ny fanafainganana mba ho fanafainganana aloha zany amin'ny asa fikarakarana any ireo bokotany na karatany sy ny fangalana tsara ny tany satria moa alohan'ny azahoana ny karatra na ny titre dia tsy maintsy misy ny fangalana tsara ny tany ka dia mba ho fanafainganana fanampianan'ireo mpiasa manatotozan'izany satria midina hatrany amin'ny fotony hatrany amin'ny toerana faran'izay sarotra ny mpiasa ny fananatany sy ny fangalana saritany zany. Ka izay indrindra ny hoe moto natao satria ny moto afaka miditra mitsofoka eny hatrany amin'ny tany faran'izay lavitra. Fa ny anisantsika ny vaovao kosa indray dia faritra maro no nahitana avandra ny raraka nandritra ny rotsakorana teto amin'ny faritra Analamanga omaly 420 ora taty aoriana mbola tsy levina ny avandra. Teny amin'ny faritra Andotanjona rivotra miaro rotsakorana izay nanomodika trano sy fambolena teny antoerana. Mbola tsy misy moa ny tranga tahaka izany teny antoerana hoy ny ireo ray aman-dreny sy ny zoky olona. Afam-baovao hafa kosa indray dia mpandray anjara 5 no nahazo ireo loka samihafa avy amin'ny orinasa Star taoriana ny lalao izay karakarainy izy ireo. Anamariana fa 15 taona nijoroany ity orinasa ity. Mampeo na rakoto arso.
Andriamatora do Andry mpandray anjara tamin'ny lalao voalohany fanindrina ilay sary mihetsika mba hahazahoana ny sary famantarana mahitsy tsara izay natao tamin'ny faraika amin'ny 30 aogositra hatramin'ny 9 septambra. Izy no mpilalao nahazo loka vokatra sy tara mandritra ny herintaona miampy godisy tao anatin'ireo mpandray anjara miisa 10. Eo ihany koa Ramatoa Andriamanana Noro mpandray anjara nandresy tao anatin'ilay lalao faharoa famoronana ny tononkalo mampiseho ny fankafizana ny vokatra sy tara sy ny orinasa sy tara amin'ny ankapobeny. Fahafana mijery sinema mandritra ny herintaona ny loka nomeny orinasa sy tara ho azy. Lalao fahatelo fitadiavana ireo sary famantarana sy tara 15 taona izay niparitaka tao amin'ireo pejy Facebook samihafa ny Star. Mpandray anjara mahery ny zato no nandray anjara ka tao anatin'izany nivoaka mpandresy Andriamato Tarajiarma. Nahazo ny loka fahafana miala sasatra na milanonana amina toerana iray miaraka amin'ny vokatra sy tara XXL na journée extrême XXL miampy godisy tara miampy sakafo ho an'olona 10. I Ramatoa kely Koloina Axel 12 taona kosa no nahazo ny loka Xbox One 500 gigaoctet tamin'ilay lalao natao ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona. Fanaovana sary maneho ny fitiavana ireo vokatra sy tara sy ny orinasa sy tara izay notanterahana tamin'ny 1 hatramin'ny 7 ny volana septambra. Ary ny lalao fahadimy farany fitadiavana ireo vokatra sy tara ny afina tao anatin'ny sary 360 degré. I Ramatoa Andriatso finaritra no nahazo ny loka Samsung finday Galaxy S9 avy amin'ny orinasa sy tara. Tanjona amin'ity lalao ity dia ny ampifanakaiky bebe kokoa hatrany sy tara amin'ireo mpanjifa sy ireo izay mpankafy ary mpanaraka ny vokatra sy tara hatramin'izay. Isan'ny antony nanaovanay ireo fampahafantarana nandritra ny taona ity ihany koa ilay hoe fa 15 taona sy tara izany hoe fahaizana misaotra sy mankasitraka ihany koa ireo mpanjifa sy ahafahana maneho azy ireo fa eto anilan-drazareo hatrany sy tara nandritra izay taona maritra izay ary mbola ho hatrany. Tamin'ity androany talata 9 oktobra ity no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo loka ireo. Nitanterahana androany ihany koa ny fizarana ny fanomezana ho an'ny ireo tsara vitana nandritra ny lalao quiz skola izay karakarain'ny Cool TV FM afapo tamin'ny fanomezana ireo mpandray anjara Sivy Menada raha ny fanazavana azo Yves Richard. Tontosa androany tetỳ amin'ny voabetoeran'ny Cool TV FM ny fizarana ny fanomezana ho an'ireo tsara vitana nandritra ny lalao quiz skola fanaon'ny Cool TV FM isan-taona. Tamin'ny mpifaliana tanteraka ny nandraisan'ireo mpandray anjara ny fanomezana hanamaivana ny fahasarana andreo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao izany raha ny fanazavana. Na taxi be na ianao le aina mécanicien rabaina fa nahazo an'ilay fisarena dia tena faly be dia aveo le vadiko ny teny hoe nahazo fa anona dia hoe makany amin'ny Cool TV dia tena faly nahazo an'ilay bonda 750 000 fa na tsisy mpianatra aloha dia hita foana nanaovana anazy ohatra hoe ny zanako ny zoky nohatra izany dia afaka menana azy nohatra izany. Zary io azoma vao nandefa commentaire dia nefa sabotsy ny fisarena dia nahazo faly be. Dia misotra ny Cool TV FM dia ela velona ny Cool TV FM. Ezaka ny anantona sy hanome fahafaham-pony mpijery sy ny mpankafy azy hatrany ny Cool TV FM ao anatin'ny fankalazana ny 15 taonany, profonjany ny fanavaozana sy ny fanatsarana samihafa eto amin'ny Cool TV. Eo ihany koa ny fampitomboana ny loka sy ny isan'ireo mahazo fanomezana amin'ny lalao samihafa. Raha ohatra ka naharitra teo amin'ny ray volana teo eo milalao zany dia nisy ny fisarihana voalohany tamin'ny 7 volana septambra izay maro dia maro nahazo loka satria teo amin'ny anankidimy teo ary nampitombony izany tamin'ity fisarihana faharoa nataony sabotsy lasa teo 13 volana oktobra 5 teo no nahazo loka tamin'ity ary dia tena hita ho vitrika zareo ary afapo ihany koa tamin'ny fanomezana izay natolotry ny Cool TV FM. Manentana hatrany ny mpankafy ary misarika ireo mbola tsy nahazo tsirony anjony Cool TV FM hatrany araka izany ny mpikarakara. Itoy ary tsy ho latsa-danja amin'izao ny fanamariana ny quiz school amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana. Manantena fiara-miasa amin'ireo mpanohana ny fandaharana ihany koa ny mpikarakara. Eto dia misaotra sahady ny mpanohana ny fandaharana anisan'izany ny magasin Shoprite, eo ihany koa ny Paper Store, hitantsika tsy amin'ny Akorovjika izy io izay mivarotra fourniture scolaire, ary ihany koa ny Blue Line izay manohana hatrany ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Tafiakatra anarivo ny mpandray anjara ny quiz school tamin'ity taona ity, raha tsy ahivina, lalao fanao ny Cool TV FM isan-taona ny quiz school ary natokana hanamavanana ny fahasarana ireo ray aman-dreny amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra. Nisy ihany koa ny fanomezana loka hafa toy ny décodeur Blue Line sy ny maro hafa. Samba ny tamin-tantaran'ny firenena malagasy ihany koa dia handray anjara amin'ny hetsika ara-kultoraly ary contemporaine au monde
ny Biennale de Venise isika firenena mahery roapolo amby zato no mandray anjara amin'izay hetsika izay miantarandriana. Andray anjara amin'ny hetsika art contemporain au monde di Madagasikara amin'ity andiany fahavalo amby dimampolo ity izay tontosaina ao Biennale de Venise. Sambany Madagasikara no andray anjara amin'izany. Ao amin'ny Unicité des Dogues no hitoerany tsena iarahana amin'ireo firenena roapolo amby zato hafa. Ireo ary malagasy mampiavaka ny firenena no ampiratiana mandritry ny fotoana. Tombono antsika ny fandraisana anjara amin'ny hetsika lehibe tahak'izao. Isaky ny roa taona, mpitsidika mahery ny iray faingo dimy tapitrisa no tonga ao Biennale de Venise. Ahafahana manandratra avy ny kolontsaina malagasy no izany ity hetsika ity. Fampiratiana ny ary malagasy hatrany raha tsy ahivina hatramin'ny voalohany volana janoary taona 2024 no manatanteraka fampiratiana ihany koa ao Queibranly isika. Izay indray namarina vaovao tamin'ity alina ity sorana nanaraka izany soava tsara atao. Finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny soc à vitres. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.